Ny tenin'Andriamanitra manova fiainana. Izay indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity a. Aza miala ary manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany a ao aorian'ny générique. Ampifaliana no iarabanantsika rehetra tafaverina soma tsara ao anatin'ity vidéo vaovao ity a. Tahiny tompoko daholo tsika rehetra tompoko. Ny tenin'Andriamanitra manova fiainana. Ny Baiboly dia boky efa nosoratana ela be, efa nitaona maro, nefa mbola afaka hiteny sy hiresaka aminao amin'izao fotoana izao. Hoy Jesosy, ny fanahy mahavelona fa ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay lazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Jaona 4:7-20. Ahoana ny ahafantarantsika ny fiainana ao amin'ny teniny? Raha mijanona mihidy foana ny Baibolintsika. Aza miteny hoe tsy mahaino an'Andriamanitra miteny raha tsy mahita fotoana makiana ny Baibolinao ianao. Ny Baiboly dia fitaovana mahery vaika omen'Andriamanitra antsika. Ny fitaovana nefa dia mijanona fitaovana raha tsy ampiasaina, mijanona fitaovana tsotra. Tahaka ny trano anankiray, ny trano tompoko dia mijanona trano raha tsy hipetrahana, fa rehefa hipetrahana ny trano dia lasa tokantrano, lasa foyer, izay izy amin'ny teny frantsay. Rehefa hipetrahana ny trano dia lasa misy fiainana. Mangataka aminao mba hatao fiainana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa misy tsy mety, mialofa amin'ny tenin'Andriamanitra. Ianaro, vakio ny tenin'Andriamanitra. Vakio ireo teny fampanantenana, ireo teny fikasan'Andriamanitra rehetra ao amin'ny Baiboly. Hoy ny tenin'Andriamanitra, tsy mofy ihany no veloman'olona, fa ny teny rehetra izay aloako ny vavan'Andriamanitra. Matio 4:4-7. Rehefa nalainy devoly fanahy Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra no nampiasainy namaliny an'izany. Noho izany, rehefa tsy mamaky ny Baibolinao ianao dia milamina be ny devoly. Izany mahatonga azy mitady hevitra rehetra, mitady ny fomba rehetra ahatonga antsika tsy hanana fotoana hamakiana Baiboly. Fa mivavaka izay androany mba hanana hetaheta hamakiana Baiboly ianao, ary hikasika ny fonao ny fanahy masina. Indraindray isika matahotra hoe manohatra tsika ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra tompoko dia tsy natao handeha amin'izay tiantsika, fa ny tenin'Andriamanitra dia natao hitondra antsika amin'ny fahamarinana. Ary io fahamarinana io no fitaovam-piadiana mahery vaika hiadivana ny devoly sy ny laingany. Raha io manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartage maximum any amin'izay groupe misy anao. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasanao isabonina amin'ny page. Manome fotoana antsika amin'ny herin'ny anio 2 indray. Veloma tompoko.